Bon, pasteur. Shalom, mon frère. God bless you. Yeah. Ici à Madagascar, on dit time to. Thank you. On est heureux de vous accueillir ici à Madagascar, Amen. Pleasure. surtout bon, dans cette grande convention. Amen. Et ici à Madagascar, il y a beaucoup de batailles. OK. Et on a une question ici. OK. Qu'est-ce que l'adoption et comment se préparer pour l'adoption? Thank you. Thank de Dieu. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que l'adoption et comment se préparer pour l'adoption? Je veux donner mot de prière. Père Céleste, bénis tes yeux, visite-les et ils recevront ces enseignements. Grâce est dans le temps de l'adoption. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'adoption et comment se préparer pour l'adoption? Tena tsara le fantaniana hoe inona ny atao hoe fananganananaka ary ahoana ny fiomanana ao amin'izany. La Bible dit dans Éphésiens 1, Hoy ny baiboly amin'ny Efesana toko voalohany. à partir du verset 5, Paul, Efesana toko voalohany andiny fadimy dia hoy Paoly manao hoe verset 4, la Bible dit, en lui, avant de poser la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Puisqu'il nous a aimés et nous a destinés d'avance à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. amin'ny Efesana toko voalohany andiny fahaefatra dia voalaza araka amin'ny fidianany antsika atao aminy fa mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tiana eo anatrehana isika rehefa notendrena rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. L'adoption est un mystère que Dieu avait en lui-même. Ny fananganananaka dia zava-miafina izay tao amin'Andriamanitra tena. Et ce mystère, il a libéré comme un projet. Ary dia noafana tahaka ny tetikasa anankiray zava-miafina eo. Et dans ce projet, Dieu doit former des êtres à son image. Ary dia tokony hamoana olona tahaka ny endriny Andriamanitra ao anatin'ny zava-miafina eo. Et c'est le mystère de l'adoption. Izany ny zava-miafina ny fananganananaka Commence avant la fondation du monde. dia efa nanomboka taloha ny fanorenana zao tontolo izao. Avant la fondation du monde, Taloha ny fanorenana zao tontolo izao, tous les fils de Dieu ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy qui sont à Madagascar, izay eto Madagasikara nous avons existé en lui, dia efa nisy tao aminy isika et dans une forme spirituelle. fa tamin'ny endrika ara-panahy. Si Paul dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hoy Paoly hoe tao aminy ny fidianany antsika fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo izao. Nous sommes esprits. Isika dia fanahy, Nous avons une partie spirituelle manana ampahany ara-panahy isika qui était en Dieu. izay eto amin'Andriamanitra. La Bible dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Hoy baiboly amin'ny Jana toko fahaefatra hoe Andriamanitra dia fanahy. Dieu a un caractère. Andriamanitra dia manana toetra, Il a une vie. manana fiainana izy, Il a une image. manana endrika izy. Et la Bible dit les vrais adorateurs Ary hoy ny baiboly ny tena mpivavaka marina adorent le Père en esprit dia mivavaka amin'ray amin'ny fanahy et en vérité. sy amin'ny famarinana. Selon Genèse 1, Araka voalaza amin'ny Genesis toko voalohany, la vision de l'adoption. ny tanjony fananganananaka Il a dit faisons l'homme à notre image. hoy Andriamanitra ndesika ambonina olona tahaka ny endritsika. C'est la commission pour l'adoption. Izay ny hiraka ao amin'ny fananganananaka. L'image de Dieu, Na endrik'Andriamanitra, la vie de Dieu, ny fiainan'Andriamanitra, l'esprit de Dieu, ny fanan'Andriamanitra, le caractère de ny Dieu, toetran'Andriamanitra, la nature de Dieu. ny natior'Andriamanitra. C'est l'apôtre Paul Dia hoy Paoly apôstôly qui a hoe révélé ce mystère. rehefa nanambara ny zava-miafina izy, Dieu nous a prédestinés efa nifidy antsika Andriamanitra à être des enfants d'adoption ho zanany amin'ny fananganananaka par Jésus-Christ. amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Et ce mystère de l'adoption, Ary io zava-miafina ny fananganananaka eo c'est que Dieu veut donner une partie de son esprit dia Andriamanitra tia hanome ny ampahany fanany à ses enfants à Madagascar. amin'ireo zanany eo Madagasikara. Donc,
Jésus-Christ a été adopté. Natsangananaka Jesosy Kristy. Numéro 1, Voalohany amin'izay. parce que l'adoption. Inona ny atao hoe fananganananaka? L'adoption est un processus Atana tohatra anankiray ny atao hoe fananganananaka. de création de la vie de Dieu. Atana tohatra ny famorona fiainan'Andriamanitra Commence par la nouvelle naissance. izay miatomboka amin'ny fahaterahany indray. Un homme reçoit la parole, Rehefa mandray teny ny olona iray, le mystère caché, mandray ny zava-miafina, et que Dieu envoie l'Esprit ka mandefa ny fanahy Andriamanitra sur la parole de Dieu. eo amin'iny teny iny. Cet homme peut naître de nouveau. Io olona nandray ny teny iny dia afaka nao teraka indray. L'Esprit vient dans la parole Tonga ao anatin'iny teny iny ny fanahy. et la vie qui est dans l'Esprit Ary nay aina ao anatin'ilay fanahy et la vie qui est dans la parole sy ao anatin'ilay teny crée un nouveau-né. mamona zavaboary vaovao. Selon Jean 3, Araka voasoratra amin'ny Jaona toko fahatelo c'est appelé la nouvelle naissance. izay antsoina hoe fahaterahany indray. Jésus devait naître de l'eau, Hoy Jesosy hoe tokony ateraky ny rano la parole sy ny teny et l'Esprit. ary ny fanahy ianareo. Dieu est l'eau, Satria Andriamanitra ilay rano, Dieu est Esprit. Andriamanitra ilay fanahy. Les enfants de Dieu Ny zanak'Andriamanitra doivent avoir l'eau dia mila manana ilay rano et l'Esprit. sy ny fanahy. Ils vont naître de nouveau. Ho ateraky indray izy Ils vont recevoir la vie de Dieu ka amandray ilay fiainan'Andriamanitra dans leur naissance. ao amin'ny fahaterahany. Ils auront l'image de Dieu. Anana ilay endrika Andriamanitra. Voilà comment l'adoption commence. Zay ny fiatombohan'ny fananganananaka. C'est un processus. Atana tohatra zany. Quand l'enfant de Dieu naît de nouveau, Rehefa ateraky indray ny zanak'Andriamanitra iray, comme un homme naturel, tahaka ny olona ranonofo izay ateraka, il doit croître, dia mitombo anao il manazy. doit grandir, Mila mitombo anao manazy. il doit se nourrir. Mila misakafo izy. Selon Jean 6, Araka ny voasoratra amin'ny Jaona toko fahaenina. manger ma chair, Hoy Jesosy hoe hoa nofoko no fihinana, buvez mon sang, ny rato no fisotro. je suis le pain de vie. Satria izao hoe mofinahy. La révélation, Ny fanambarana no izany. c'était caché. Ny fanambarana zava-miafina. L'enseignement, Ny fampianarana on nourrit cet enfant. dia nosakafo ny zazy Il io. va grandir, Itombo izy, il va ajouter la foi, anampy finoana izy, la vertu, anampy hery izy, connaissance, anampy fahalalana izy, tempérance, anampy toe-panakan'Andriamanitra la izy, patience, ny faharetana, la piété. ny toe-panakan'Andriamanitra, ny fitiavana ny ralahy. C'est cette qualité Ary io kalitao io sont dans le Père dia tao amin'ny ray. avant la fondation du monde. Talohan'ny fanorenana zao tontolo zao, Notre esprit ny fanahintsika était un Elohim. dia tao amin'ny Elohim. En Elohim, Ary tao amin'ny Elohim il y a cette qualité. nisy kalitao anaty fito. En venant sur la terre, Efa tonga teto ambony tany isika Elohim veut nous adopter dia tia hananganana antsika Elohim à son image. ao amin'ny endrany. Après la nouvelle naissance, Rehefa ateraky indray isika, les sept qualités io kalitao anaty fito io doivent grandir. dia tokony hitombo. Quand elles grandissent dans l'homme, Rehefa mitombo ao anatin'ny olona izy io, Dieu, Elohim, Andriamanitra Elohim, quand il voit les sept qualités rehefa hitany hoe kalitao anaty fito à ireo l'intérieur de votre âme, ao anatin'ny fananao, votre conduite, ao anatin'ny toetra anao, votre comportement, eo amin'ny fomba fiainanao, la charité voit son image à l'intérieur, dia hita ilay fitiavana masina io toetra ao anatinao io, descend dia midina izy, et il vous scelle. manao tombokase izy. Et la voix peut dire, Dia hoy le feo manao hoe comme dans l'adoption de Jésus, tahaka ny nananganananaka an'i Jesosy dans Matthieu 17, amin'ny Matthieu toko fahafito amby folo. celui-ci est mon fils bien-aimé. Voasoratra hoe ity zanako malala En plus, j'ai tout mon zay affection. nametrahako amin'ny fitokisako rehetra. Écoutez-le. Ino izy. Ça, c'est l'adoption. Zay ny atao hoe fananganananaka. Il y a deux dimensions dans l'adoption. Misy anankiroa ny atao hoe fananganananaka. Selon Romains 8, Romana toko fahavalo, il y a l'adoption physique. misy ny atao hoe fananganananaka ara-batana. Et selon Romains, Éphésiens 1, Efesana toko voalohany kosa l'adoption spirituelle. dia fananganananaka ara-panahy. L'apôtre Paul Ny apôstôly Paoly a enseigné les deux dimensions de dia l'adoption. nampianatra ireo fananganananaka anankiroa ireo. L'adoption physique, Fananganananaka ara-batana où le corps de l'homme est changé, zay manova ny vatan'ny il olona, est adopté, manangananaka ny olona, il devient jeune. lasa tanora izy. C'est l'adoption spirituelle. Ary ny fananganananaka ara-panahy Programme de Dieu, ilay programan'Andriamanitra c'est à partir des choses invisibles, zay miala avy any amin'ny zavatra tsy hita maso spirituelles, ara-panahy que les visibles ont été créées. no namoronana zavatra hita maso. Commence par l'adoption spirituelle Manomboka amin'ny fananganananaka ara-panahy zany zavatra rehetra. et ensuite l'adoption physique. Dia fananganananaka ara-batana rehefa Le rehetra. message de William Branham Ny afatra William Branham a enseigné ce que Paul a enseigné. dia nampianatra ny zavatra nampianarin'ny Paoly. Et ce qu'il a dit, Hoy izy hoe au-delà du rideau du temps, any mba tovoan'ny fotoana prêcher ce que Paul a prêché. ny zavatra nitorian'ny Paoly ihany nitoriako. Le message du temps de la fin. Ny efatra amin'ny andro farany
apporte l'adoption spirituelle dia mitondra antsika eo fananganana anaka ara-panahy et l'adoption physique. sy ny fananganana anaka ara-batana. Une promesse, Ahoana fanteny fikasana iray des mystères, ho zava-miafina comme des enseignements. ho fampianarana Tous les croyants ny mpintsy reary à Madagascar eto Madagasikara croient William Branham. izay mila ny William Branham Dieu Andriamanitra leur donne l'opportunité dia mamea azy tombontsoa manokana de recevoir mba amin'izay l'adoption ny spirituelle fananganana anaka ara-panahy et l'adoption physique. sy ny fananganana anaka ara-batana. Il faut des serviteurs de Dieu, Mila mpanoton'Andriamanitra, des hommes de Dieu, mila lehilahy des n'Andriamanitra, hommes appelés de Dieu. mila olona voafin'Andriamanitra Et lui enseigne, ka ampianarin' Elohim il leur révèle manambara azy le anamin'ny mystère de Elohim l'adoption ny zava-miafy ny fananganana ara-panahy et l'adoption physique. sy ara-batana. Ils peuvent enseigner les églises à Madagascar. Afaka mampianatra mpanoton'Andriamanitra ny fiangonana eto Madagasikara. Et je bénis le nom du Seigneur. Anisaorako ny anarany to Il y a des serviteurs de Dieu. misy io mpanoton'Andriamanitra io eto Madagasikara Prêchez le mystère mba hitory ny zava-miafy de l'adoption spirituelle dia fananganana anaka et l'adoption physique. ara-panahy sy ara-batana. C'est la vision de Dieu. Zay le tanjon'Andriamanitra, C'est la seule vision de Dieu. zay le tanjona tokan'Andriamanitra, C'est le but. zay le tahak'etra C'est n'Andriamanitra, l'objectif de Dieu. zay le tahak'etra n'Andriamanitra Apporter l'adoption dia spirituelle nitondra ny fananganana anaka ara-panahy et l'adoption physique. sy ny ara-batana. Tout ce que Dieu demande Ny zavatra takian'Andriamanitra aux enfants de Dieu amin'ny zanatra iray avy à Madagascar, eto Madagasikara c'est de recevoir dia ny mandray fotsiny le mystère ny de zava-miafy l'adoption ny amin'ny fananganana anaka spirituelle, ara-panahy io l'adoption physique ara-batana par révélation. amin'ny alalan'ny fanarahana. La Bible dit Hoy ny baiboly manao hoe ni par la force, tsy amin'ny hery ni par ny l'énergie, amin'ny tanjaka na fanarahana mais par l'esprit. fa fanahiko io Le Melchisedec, io Melkisedeka le même Dieu, io Andriamanitra io a ihany mis votre nom dans le livre izay nametraka ny anarana à anaty boky Madagascar. eto Madagasikara Donnera l'adoption, dia menao fananganana la anaka foi, ny finoana la vertu, ny eny pour les ny fahalalana jusqu'à la charité. hatrany amin'ny fahafitiavana masina Dieu io Andriamanitra io ihany donnera l'adoption physique. na menao fananganana anaka ara-batana Madagascar sera dans l'enlèvement. ho amin'ny fampakarana Il Madagasikara. n'y a aucun démon Tsy misy devoly pour stopper l'adoption. afaka ampijanona fananganana anaka na ara-panahy io na ara-batana io. Jésus Jesosy est tena adopté dia natsangana anaka spirituellement, ara-panahy physiquement. ara-batana. L'heure est venue. Tonga ny io ankehitriny, Le temps est arrivé. tonga fotoana ankehitriny Il y a une épouse misy apakara à Madagascar. eto Madagasikara. C'est la voie finale. Ny feo faran'izy ireo Cette épouse io apakara io sera adoptée io atsangana anaka spirituellement ara-batana et physiquement. ara-panahy. Elle ne mourra pas. Tsy ho faty izy Elle va provoquer ka netsika la première ny résurrection. fitsanganany maty voalohany. C'est nous disons merci Hoy Seigneur. isika hoe misaotra tompo C'est le mystère de l'adoption zay zava-miafy ny fananganana anaka spirituelle, ara-panahy l'adoption physique. ara-batana. Dieu Andriamanitra a un peuple à dia Madagascar manana vahoakany eo Madagasikara qui sera adopté ka ho atsangana anaka izy avant la grande tribulation. mialohan'ny fahoimbe Ils verront Jésus, ahitany Jesosy izy ils ireo seront glorifiés. ho fety voninahitra izy ireo Ils reviendront any tonga dans le million amin'ny fanjakana rivotra dominé anapaka sur Madagascar. eto Madagasikara. Taï, Théops, Sa ny tompony. Salao.